roapolo andiny fa 12 hoe aroa Jesosy tamin'ny mpianany noho izany dia lazaiko aminareo hoe aza manany amin'ny ainareo izay hohaninareo na ny amin'ny tenanareo izay hotafianareo. Matetika mantsika rehefa izay ny fiampy eo amintsika dia izay foana ny atotom-bavakantsika eo amin'ny Jesosy amin'izay zavatra tsy ananana, amin'izay zavatra tsy anananao, amin'izay zavatra tsy ampy eo aminao dia izay foana ny atotom-bavaka ny ankalasa takony eo anatrehantsika ny zavatra tena fahasoavan'i Jesosy Kristy eo fiainantsika, izay zavatra tokony hisaorana amin'ny Jesosy isanandro isanandro. Toy izantsika ny tena Luka 12:20 sy ny eo amin'ny 17:20 dia izy eo amin'ny 12:20 ary aza manany amin'ny ainareo izay hoaninareo na ny amin'ny tenanareo izay hotafianareo, fa ny aina mihoatra noho ny hanina ary ny tena noho ny fitafiana. Averiko fa ny aina mihoatra noho ny hanina ary ny tena noho ny fitafiana. Every ny goaika fa tsy mba mamafy na mijinja ireny ary tsy manana fitoeran-javatra na trano fitehirizana, nefa Andriamanitra mamely azy. Tsy mihoatra lavitra noho ny vorona va ianareo, tsy mihoatra lavitra noho ny vorona va isika ry rahavavy ao anatin'izany zavatra izany. Dia ahoana hozy izy? Nefa every ny goaika mijinja fa tsy mamafy ireny ary tsy manana fitoeran-javatra na trano fitehirizana, nefa Andriamanitra mamelona azy. Tsy mihoatra lavitra ny vorona va ianareo, ary iza moa aminareo na dia manahy azy no mahay manampy ny andro miainana, na dia kely monja aza, koa raha ny kely indrindra aza tsy hainareo, nahoana ianareo no manany amin'ny sisa? Every ny fanerian'ny voninkazo tsy mba miasa na mamoly ireny, nefa lazaiko aminareo na dia Solomona teo amin'ny voninahiny rehetra aza tsy mba nitafy tahaka ny anankiray amin'ny redy amin'ny zavaboary. Ary raha ny ahitra izay anatsahany io nefa atao ao an-tsokitra rapitso no ampitan'Andriamanitra toy izany, tsy mainka va ianareo kely finoana? Eo dia finoana dia tafiditra indray. Tsy mainka va ianareo ry kely finoana? Ohatran'ny hoe izany ahatra izany, ahatra anapamilona, anatsahany, maitso mavana tsara tarehy. Fa rehefa hongotana iny amainina dia ohatran'ny hoe fanaovana milana ambanivoho azy na ambanivohitra, andrahoana sakafo, atao anaty tatana, atao anaty sopitra, rava ilay fahatsarany tarehany teo, may izy. Ny dikany dia hoe manana fahefana Andriamanitra amin'ny fiainana ao ry kely finoana. Koa aza mitady izay hohaninareo na izay hosotronareo ianareo, ary aza mihanahana, fa ny jentilisa amin'izao tontolo izao dia fatra mpitady izany rehetra izany. Ny jentilisa amin'izao tontolo izao fatra mpitady ny fatra mpitady izany rehetra izany. Izy no fatra mpitady izany rehetra izany. Fa ny irainareo mahalala fa tokony ho anareo izany zavatra izany. Halleluja, amen. Ny irainareo mahalala fa tokony ho anareo izany zavatra izany. Fantatry Jesosy raha tokony ho anao izany zavatra izany. Tokony ho anao ny hanana trano, tokony ho anao ny hanana fiara, tokony ho anao ny hanana zanaka, tokony ho anao ny hanana vady, tokony ho anao ny hanana asa. Fantany izany, fantany loatra izany. Na dia tsy mangataka ary dia efa fantany izany, dia efa fantany izany. Akory tsy midika hoe aza mangataka koa ianao rehefa mivavaka, fa eto te ametraka zavatra ny anatinao ny tenin'Andriamanitra hoe moa fantatry ny rainareo any an-danitra izany. Romanina 9:9 ilay teny fanevantsika ny fiomanana ao anatin'izany rehetra izany, dia tena manambara mihitsy ny atsika ao anatin'izany Romanina 9:9 hoe inona ary no Romanina 8:30 hoe inona ary no lazaintsika amin'izany zavatra izany raha Andriamanitra no momba atsika, iza no hatohatra atsika, izay tsy miaro ny zanany lahy fa natolony hamonjy atsika rehetra, izy tsy omeny atsika miaraka maim-pona koa va ny zavatra rehetra. Iza no apanga no voafidin'Andriamanitra? Andriamanitra no manamarina azy. Amen. Na mivoaka ianao satana, izay ny tenin'Andriamanitra. Iza no apanga no voafidin'Andriamanitra? Fa ho avy satana ny fakapanahy.
dia rehefa tratra ao anatin'izay hanina sy tsy fisian'izay ianao dia amela velapandrika anao be da be izy. Aneo zavatra ary misy olona ao anatin'ny fanompoana ihany no ampiasaina ao anatin'ireny, satria mpino samy mpino efa tia fiangonana mifo, efa samy mirehatra mandeha ny fiainam-bavaka, fa ilay anankiray mandeha rapidapida kokoa, tahina kokoa, dia ianao anatin'izany nefany ohatrany tony ianao ohatrany to voamaika, ohatrany hoe miamitomby ihany le irifiry ao anatin'ilay izy, le fizahana toetranao anatin'ilay izy. Dia avy le anankiray miteny aminao hoe zao ve nareo no mivavaka, sao dia mba tsy izy io lalana izoranareo io, sao dia mba fivavahana tsy izy io, nareo hoe mivavaka ihany dia tsy mba misy fitahian'Andriamanitra mihitsy ao fiainanao. Ravavy, fakapanahy ho anao izay zavatra izay, ampironanao lasa mitady intérêt ao amin'ny Jesosy ianao rehefa mivavaka. Lasa taitra n'iny ianao dia lasa mitady intérêt ianao rehefa mivavaka, sisa hoe zaho marina tokoa ve mivavaka dia tsy mba tahian'Andriamanitra. Tena mba misy an'izany koa any ianao lasa basé ao anatin'ny sainao dia resaka any amin'ilay fitahiana foana. Hoe zaho marina ve? Dia lasa mialina n'ilay fampianarana tsy misy clé. Lasa miala n'ilay fampianarana izay efa nampianarana anao sy niorenana anao voalohany. Hoe zao rehetra zao kalalao sy ara-fisianiny. Tonga teto ianao tsy mitondra, miala eto ianao tsy mitondra. Aza ankina amin'izao tontolo izao ny fonao. Fa raha fantatr'Andriamanitra fa tokony ho anao ny fiara avy ety any, tokony ianao nanana trano, nanana vady. Raha fantatr'Andriamanitra fa tokony hanana trano anankiroa ianao, homeny anao izany. Fa izany rehetra izany tsy ampialanao an' Jesosy. Tsy hasaraka anay amin'ny fitiavan'i Kristy ho Romanina toko 8. Na ny zavatra any ambony, na ny zavatra eto an-tany, na ny anjely, na ny fanapahana, tsy hasaraka anay amin'ny fitiavan'i Kristy izany zavatra rehetra izany. Izy no hasaraka antsika amin'ny fitiavan'i Kristy, fa oriana va? Sa fahantrana, sa fanenjena, sa mosary, sa fitanjahana, sa loza, sa sabatra. Tsy hasaraka antsika amin'ny fitiavan'i Kristy. Izany akory tsy midika hoe iny olona iny diso izany ny fivavahana nandehanana, le olona le tahiny izy. Miresaka fitahiana zareo hoe diso izany dia andehana many tsara azy tsika hoe le diso izany reny olona reny sy ny zavatra tsy tokony henoina. Fa miverina amin'ilay tena voalohany tsika hoe Andriamanitra mamela ny zavatra rehetra iseho eo amin'ny fiainanao. Andriamanitra mamela ny zavatra rehetra iseho. Fa misy tian'Andriamanitra tongavanao aminao izany zavatra izany. Dia iny mba hanoheranao an'izay zavatra izay, fankapanahy izay. Mba hifikiranao sy horenanao amin'izay zavatra efa nampianarana anao, fampianarana tsy misy clé. Itony tentsika eo anatin'izay Jesosy nanohatra Jesosy, fa Jesosy namaly tsy mofy ihany no veloman'ny olona. Iza ilay mofo moa? Jesosy Kristy ao anatinao. Jesosy Kristy ao anatinao. Aza alaim-panahy hitady ny zavatra rehetra tsy andana fotoananao amin'izao tontolo izao fa Jesosy nge efa ao anatinao efa ao anatinao izy. Ijerintsika manaraka eo amin'ny faharoa ny fankapanana azy amin'ny Jesosy dia ny nanehoany devoly azy. Ny entin'ny Satana indray izy ny devoly indray izy niakatra naneho azy indray mity maso ny fanjakana izao tontolo izao dia hoy izy devoly taminy omeko anao izao fanapahana rehetra izao mba amin'ny voninahitra fa efa natolotra ahy izany ka izay tiako nomena azy koa raha miankohaka eo anatrehako ianao dia ho anao avokoa izany rehetra izany. Fa Jesosy namalika nanao tamin'io voasoratra hoe Jehovah Andriamanitra no iankofanao ary izy irery ihany no hotompoinao. Hitantsika izany teny izany ao anatin'ny Deutéronomie, ao anatin'ny Deutéronomie misy ny teny io Deutéronomie toko 9 andiny fahatelo ambin'ny folo hoe matahorany Jehovah Andriamanitra ianao ka manompo azy ary aoka ny anarany no tsy aniananao. Mbola hita io anatin'ny Deutéronomie 10 hoe Jehovah Andriamanitra no atahoranao, izy no hitroponao ary izy no hifitiranao ary ny anarany no
hy aniananao. Amen. Jehovah Andriamanitra ry izany no tomponao. Izay le fakapana faharoa. Inona? Laza, voninahitra, fanjakana, arena. Moa ve tsy zavatra hita amin'izao mpianim-potoana misy atsika daholo izany? Ny olona mirehareha amin'ny voninahitra, mirehareha amin'ny laza sy manana arena, mirehareha amin'ny arena ananany, mirehareha amin'ny fanjakana izay toerana raha tafiditra mpiasa fanjakana izy, raha tsara asa izy, rehareha n'izao tontolo izao. Dia ihany koa dia misy topika anankiray hoe ay ny devoly kay no manome an'izao rehetrarehetra izao, fanjakan'ny fanajina izay efa feheziny devoly tsy izao tontolo izao ty, manome ao anatin'ny fanjakan'ny aizina izy no manome an'izao tontolo izao. Manahoana ny fon'ny olona rehefa te hitady arena, mekohaka any amin'ny Satana, mekohaka any amin'ny fijerena andro, mekohaka any amin'ny fanamboarana vitana. Zany ny fon'ny olona rehefa mitady arena. Zany ny fon'ny olona rehefa tia ny roborobo ny orinasany. Te hanana arena izy, te mekohaka any atrehan'ny Satana. Moa hoe tsy zany mihitsy ny tenen'ny Satana teto hoe raha eo kohaka io amiko ianareo, ianao. Inona no entintsika manohatra ny zavatra izany? Jesosy teto nanohatra. Ijerintsika any anatin'ny Efesianina toko fahenina. Efesianina toko fahenina. Efesianina toko fahenina eo amin'ny 9:20 izay vakotra izay tena amin'ny anaran'i Jesosy. Tafio avokoa ny fiadin'Andriamanitra rehetra. Tafio avokoa ny fiadin'Andriamanitra rehetra mba ahazoanareo hifahatra amin'ny fangoleny devoly. Fa isika tsy mitolona amin'ny fa mandrafa amin'ny fanapahana sy amin'ny fanjakana sy amin'ny mpanjakan'izao fahamazinana izao dia amin'ny fanaratsy eny amin'ny rivotra. Izay mpanjakan'ny fahamazinana izy io le fanjakana ambaran'ny devoly amin'ny Jesosy ao anatin'ny Luka toko 4 hoe aneo anao ny fanjakana satria fa menana azy rehetra zao. Fanjakana maizina nefa le izy. Fanjakana maizina ny natanan'ny fahavalo, natanan'ny Satana. Ny olona miroborobo ana mekohaka eo anatrehan'ny devoly rehefa mitady arena, rehefa mitady laza mamboninahitra dia mekohaka eo anatrehany. Ohatran'izany ny ray aman-dreny mitady laza sy voninahitra sy ny arena mampirisika ny zanany miaraka amin'ireny mpanan-karena reny, ny lova tsy mifindra. Satria ireny mitovy fari-pananana amintsika, satria ireny ny andrindrina mitovy amintsika. Reny manana tanindrazana be, reny ny mpamboly be, reny ny mpanjato be. Dia mampirisika an'ilay zanaka rehefa mba manambady dia miarahany ny olona mba manan-katao, mba mahita fianarana, mba olona mba manan-mahizy azy, mba manan-karena. Nefa le olona ampidira ataon'ny zanaka ao amin'io tsy fantatro akory manahoana ny toe-panahany izy menakavy. Tsy haina olona mpanompo sampy lalahody pisitridy. Fatako ny reharena sy laza ny voninahitra. Ray aman-dreny dia mampirisika ny zanany miditra ao anatin'ny kizy sy ny fandrika. Izay ny laza, izay ny voninahitra. Satana, mety ny Satana miakohaka eo anatrehany ao anatin'izany zavatra rehetra izany. Dia toizantsika ny tena anatin'ny Filipianina toko 1 ihany andininy 13. Ary noho izany dia raisy avokoa ny fiadian'Andriamanitra mba ahazoanareo hanohitra amin'ny andro mahody, ary rehefa vitanareo avokoa dia hafahatra ianareo, mifahara ary ka sy tia ny famarinana ny valahanareo, ary mitafia ny rariny ho fiarovany tratra. Ary kiraroy fahavonona mpanady amin'ny filazany tsara ny fihavanana ny tongotrareo, ary ho fanampitezany rehetra izany dia tany ny finoana. Eo indray ilay finoana fatavedra, tany ny finoana ho ampinga izay azonareo hamono ny zana-tsipika mirehatra izay alefan'ilay ratsy. Zana-tsipika alefan'ilay ratsy anehoany anao ny fanjakana rehetra, zavatra rehetrarehetra mba azonao laza, azahoanao arena, azahoanao voninahitra, azahoanao fanjakana. Izany zavatra rehetrarehetra izany alefa ny zana-tsipika manipuler ny zanak'Andriamanitra rehetra.
rehefa mandalo ohatrany hoe mety tsy haiko dia mety ala ny fony zanak'Andriamanitra dia kohaka ny Satana. Mety tsy androany, mety tsy androany, mety tsy rapitso no avy aminao izay zana-tsipika sy fanangolen'ny Satana anao izay. Mety ianao rehefa tsy ato anaty drasitalaka intsony. Mety ianao afaka 5 taona, mety ianao afaka 1 taona, mety ianao rehefa hanana ny tokantranonao amin'izay anatin'ny ankonanao. Mety ho avy aminao izay fanangolen'ny Satana izay. Manahoana ny toe-ponao? Mbola hifikitra ve sa alaim-panahy ianao ka hiala amin'Andriamanitra hitady vahaolana hafa satria efa tena tsisy intsony efa latsaka tanterena ny fiainako. Dia amin'izay mba handeha hetsika amin'izay mba hanavoatra nyity fiainako ity. Inona ny zavatra ataoko mba hetsiketsika amin'izay mba hambarimbariko amin'izay ny bikako sy ny endriko, mba hivoahany, mba hitahan'ny olona anahy. Za koa nge mba manana endrika, za koa nge mba manana bika. Ampiasaiko ny hatsarana izay nomen'Andriamanitra, ampiasaiko ny talentako izay nomen'Andriamanitra angoleko lehilahy. Mety latsaka tanterena ianao ao anatin'ny fiainana, mandeha amin'izay, mandeha mijerana amin'ireo hoe inona hono ny ahafahana mahomby eo amin'ny fiainany, na dia efa lalana tsisy tsony ary le andehananao, efa fandrika, efa mifanohitra amin'ny tenin'Andriamanitra. Hoe amantsana hoe mety tsy androany izay zavatra izay misy eo aminao, mety tsy rapitso, mety afaka 5 taona, mety efa ianao anatin'ny ankonanao amin'izay. Fa tadio izao tenin'Andriamanitra izao. Tadio izao tenin'Andriamanitra izao. Mifaharo, sikiny fahamarinana ny valahanareo, mitafiny rariny, fiarovana tratra. Ary fanampin'izany dia tamin'ny finoana ho ampinga izay azoanareo mamono ny zana-tsipika mirehitra izay alefan'ilay ratsy. Rehefa tena mandesy raikitra ny zavatra mety mafy be zavatra etrehanao, tena latsaka ilay finoana, dia lasa mandeha mitady zavatra hafa miala an'Andriamanitra mihitsy eo anatin'izay zavatra rehetra izany. Fa izany no mahatonga ny tenin'Andriamanitra tonga eto androany, satria isy olona andalo an'izany zavatra izany. Isy olona andalo an'izany zavatra izany. Dia atao ho tonga eto ilay tenin'Andriamanitra anio ho aso anao. Izany tenin'Andriamanitra izany. Inona ilay hoe tafio, ary tafio izy manoera ny devoly, tafio ny avokoa ny fiadiana rehetra mba ahazoanareo hifahatra amin'ny fanangolen'ny ilay ratsy. Fa isika tsy mitolona amin'ny fandraha. Ohatrany ahoana moa izany hoe mitolona izany? Tena hoe mitolona ve sa hoe ohatrany ahoana? Dia ambarana anatin'ny impetera 5 any.